fa nitrangana lozam-pifamoivoizana kosa androany tetsy akoron-drandro manakaiky ny fiolanana miazo ny farian'ny Maremasay. Raha ny fantatra dia vokatry ny tsy fanarahana ny lalàna mifeny fifamoivoizana ny code de la route no nahatonga ity lozam-piarakodia ity. Raha ny fantatra dia tsy nisy ny ainana fohy, tsy nisy ihany koa ny naratra vokatry izay lozam-pifamoivoizana izay. Lafa vaovao manasongadina ny fampianarana indray kosa ary dia tsy vitsy amin'ireo sekoly no misafidy ny andefa ny taratasy fiantsona ny fanadinana ara-panjakana eny anivon'ny postra malagasy. Misy anefa ny lesoka ao anatin'izany taratasy fiantsona ireo mpiadina izany. Toy izao ny tsara ho fantatra makasika izay. Maro taratasy fiantsona ireo mpanala fanadinam-panjakana tonga ao anivon'ny postra malagasy no tsy ara-dalàna. Lesoka maro tokoa no tsikaritry ny tompona andraikitra, lesoka izay mety hano hitohenana firosona amin'ny fanadinana ho an'ireo mpianatra. Mitondra fanazavana mikasika izay indrindra Andriamatora Narson Richard talian'ny fandefasana taratasy ao anivon'ny postra. Misy olana nefany ny sasantsasany amireto convocation le mpianatra eto ka olana tsy ahafahanay postra malagasy mizara n'izy reto. Taratasy convocation tsy misy na inona mihitsy no nentin'le nalefa tsy aminay, tsy misy na anaran'le mpianatra arany, tsy misy na ny adresiny araky io hitantsika amin'ny sary io dia valopy sy timbre fotsiny no nalefan'le olona nakatsy. Mazava ho azy fa tsy azo atao mihitsy ny hizaran'ireo taratasy tsy misy anarana, tsy misy adresy, tsy misy na inona ireo. Misy ihany koa le sasany amin'izy reto misy anarana ihany fa tsy misy afa-tsy anarana tokoa no napetany eo amin'le valopy. Araky hitantsika amin'ny sary ihany koa dia anarana fotsiny, ohatra hoe Rahanta Malala, zay ihany no misoratra eo fa tsy misy na lohatrano, tsy misy na anara-tanàna fa dia ny anarany fotsiny no nisoratan'le candidat eo amin'le valopy zay andefasana an'le convocation. Ny antso ireo ray aman-dreny sekoly ary tompona andraikitra isan'ambaratongana no misarona ny taratasy fiantsonana lafanadinana ity tompona andraikitry ny postatisy anatanteraka ny adidiny ka anara-maso akaiky ny fikidrakirana ireo taratasy. Nanomboka ny alatsinainy lasa teo no tonga teo anivon'ny posta ireo taratasy kanefa mbola tsy tara ny famerenana ny fikirakirana azy ireo ho hatrany ny tompona andraikitra.